malala rehetra ao amin'ny tompo amin'ny fifaliana no iarabanantsika nahatratra izoalady faharoa amin'ny volan'izao ary iarabantsika manokana ny tokopira-tanketsa izay misantatra ny aladina sampana amin'izao taona 2024 izao. Ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zao alady zao dia isy hatrany ny tenin'Andriamanitra ny toroteny fa hotovonana amin'ny hira fiderana izany toroteny izany. Ny salamo fahatelo amin'ny telopolo no hiderantsika ny voninahitr'Andriamanitra ka ifandimbiasantsika izany. Ny mpitarika no mamaky ny andinin'ny voalohany dia ny faharoa isika dia tahaka izany hatrany amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo ka ny andinin'ny faharoambin'ny folo dia isika rehetra no miara mamaky izany. Ny andinin'ny faharoambin'ny folo dia isika rehetra ny eo aloha rehetra dia ifandimbiasana mideran'ny tompo isika rehetra manao hoe miobio an' Jehova ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miraha fiaraham-baovao azy mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Tia fahamarinana sy rarina izy eniky ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Mampiavosany rano ao an-dranomasina ho toy ny atotan-javatra izy, mitahirin'ny ranoralina ao amin'ny trano fitehirizana izy. Fa izy no niteny dia ary zany, izy no nandidy dia nitoetra mafy zany. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby. Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehova ho Andriamanina dia ny olona nofidiny ho lovany. Amen. Rivasa tanio se punina manda dita iraisa verga mentira evana vontanime saya mudena marume dia vetarela miderasa ya mudena marume
Favaka isika. Mendrika ny fidiarana tokoa ianao, ry Jehova rainay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io. Mendrika zany ianao fa voavonjy zay, novonjenao zay tamin'ny fahajenitilisana, ary nataonao ho zanaka malala, fa noho zany famonjeny zany dia notahinao ny fiainanay, ka vonjenao zay amin'ny zava-manahirana anay rehetra eto amin'izao fiainana izao. Misaotranao noho ny fahasalamana omenao anay, misaotranao noho ny vola aman-karena omenao anay, ny tombonandro, ny fianakaviana, ny asa zay ivelomanay, fa ianao no tena mamelona anay amin'ireny rehetra ireny. Misaotranao noho ny fampanantenam-pamonjena mbola ataon'Andriamanitra ho anay, fa na dia ory sy malahelo azy zay, ianao no manohana anay. Misaotranao zay amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra efa voarainay, satria mariky ny famonjeny reny. Misaotranao noho ny fiantranao sy ny famelan-keloka nomenao ny fianakaviana, ny famindramponao, ka mbola amelanao anay ho tahaka izao. Misaotranao noho ny amin'ny sampana sy ny fikambanana rehetra tao amin'ny fiangonana anankiray amin'ireny ny tany-ketsa, izay misantatra izao alahady amin'ny sampana sy ny fikambanana izao amin'ity taona 2012 ity. Ametraka eo ampelantananao ny fiainan'ny fiangonana izay, ny fiainan'ny kristianina tsiraray avy, ary izay rehetra tonga mitsenanao amin'ny fivavahana eto amin'ity toerana ity, dia tsisy alamaina naody an-tanam-polo, fa samy ahita ny voninahitr'Andriamanitra andray fitahiana avy amin'ny Jehova, dia famonjena avy amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangatahanay ho an'izao fanompona masina izao, mba ho tanteraka hatramin'ny farany ary isehony izany voninahitra ao izany tokoa, ampitombo ny fiadanana sy ny valim-bavaka omenao ny mpanomponao. Misaotra Tompo. Amen. Mitraka ianareo, teo ny zava-maneno foy dia sokafantsika ny varavarana mba hidiran'ny mbola tratra aoriana. Desika izotra mankao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny hira voalahatra ho amin'izany no iraintsika avy hatrany. Amin'ny fotoana iainona sy amakina ny tenin'Andriamanitra isika. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny Deutéronomia 3:7, raisina amin'ny andininy 9:20, ka hajanona amin'ny andininy 7:20. Lioka 9:9, raisina amin'ny andininy 9, hajanona hatramin'ny andininy 12. Lioka 9:9, andininy 9, hajanona amin'ny andininy 12. Ary ho faranana ao amin'ny Petera 2, 2, raisina amin'ny andininy 4, ary faranana amin'ny andininy 10. Mialoha izany dia hivavaka isika, hangataka ny fanahy masina.
tsy mitrahatra ny miteny aminay ianao Andriamanitro satria dia tianao tokoa izahay ho tefena, anana ny fanavaozana ny fanoloran-tenanay amin'ny alalany teninao. Ankehitriny Andriamanitra dia ho vakiana sy ho toriana aminay izany teninao izany. Mangataka amin'ny fanahinao masina ary izahay Tompo, hiasa ny anatin'ny tsirairay avy, na ny hamaky ny teny na ny hitondra ny afatrao. Eny ireto vahoakanao izay mandray izany teninao izany. Aoka Tompo a, tsy hamitaka ny tenanay izahay fa ho mpiaino ankatoa, ampihatra izany teninao izany amin'ny fiainana iainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry Jesosy rona, tsy misy tahaka an'Andriamanitra izay mitaingina ny lanitra hamonjy anao sady mandihy ny rahona amin'ny voninahiny. Ny Andriamanitra hatrizay no fonenana ary ny sandry mandrakizay no eto ambany. Mandroaka ny fahavalo eo anoloanao izy ka manao hoe aringana ary mandry fahizay Israely. Mitokana irery ny loharanon'ny Jakoba ao amin'ny tany be vary sy ramboloboka. Eny, mampilatsaka ando ny lanitra eo amboniny. Sambatra ianao ry Israely, iza no tahaka anao, ry olony voavonjin'i Jehovah, hampinga ny famonjenanao sy sabatry ny voninahitrao. Ikoa ianao ny fahavalonao ary ianao andihy ny fitoerany avo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagogy Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana tao. Ary ny mpanorandalàna sy ny fariseo nizahan-taratra azy, na hasitrana amin'ny sabata izy na tsy, mba ahitany izay hampangana azy. Fa Jesosy nahalala ny hevitr'ireo ka dia niteny tamin-dra lehilahy maty tanana hoe hitsangana ka mijoro etsy afovoany, dia nitsangana izy ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'ireo, manontany anareo aho, moa ny manao soa va no mety atao amin'ny andro sabata sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy dia nanao tamin-dra lehilahy hoe ahinjiro ny tananao, dia nataony izany ka sitrana ny tanany. Dia safotra ny hatezerana izy ireo ka nioko ny amin'ny anaovany an'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa nyroany ho any amin'ny elo ka nataony eo andavaka maizina mba ho tehirizina amin'ny fitsarana. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy, fa namonjy an'i Noa, toro ny fahamarinana sy ireo 7 fony nahatonga ny safotrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao. Ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noelohany oravana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy taoriana. Fa lota marina izay oro dia oro no fijejojejon'ny olona ratsy fanahy no nofinjeny ho afaka. Izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia naoro loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro noho ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatro ny Tompo izay amin'izay tsara fanahy amin'ny fakam-panahy sy ny hitehirizany olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araka ny fitarian'ny nofo ila zava-maloto ka manamavo ny manana fahalebiazana. Ireo dia olona sahasah, mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsakaranasika no anao ny hira voalahatra manaraka, anasanao hitsangana hitsena ny toriteny.
afaka hatreto amin'ny altaramasina iara-manao ny toroteny amin'ny mpitandrina ny taniketsa dia ivavaka isika ary aorian'izany no anaovana ny hira voalohany amin'izany toroteny izany. Izanatrany ny feon'ny zava-maneno petraka ny fiangonana. Ivavaka isika ry havana. Tompo tonga eo amin'ny fotoana izay hitoriana ny teninao izay amin'ny alalan'ny teny izay mivoaka ny vavan'ny mpanomponao sy ny hira izay hoirain'ireto zanaka ireto. Ko miteneny ianao ary miasa ao am-pona Israely avy. Ho an'ny mpitoroteny dia hiasa mahery amin'ny alalan'ny fanahinao ianao. Ka tsy teny foana izay ao am-bavanay izay fa ho tendrenao ny lelanay ny molotray, hanambara ny fiderananao. An'ireto zanaka ireto dia ho ampaherezinao izy, ka ny tononkira-panaza io rainy dia hiantefa avetrany any am-ponay ahatonga fiovana eo amin'ny fiainanay. Ta io koa izay miaino mba handray tsara ny teninao ka tsy toy ny mijery fampisehoana na olona izay mana-talenta sy mahay mihira, fa toy ny olona izay mandray ny toroteny ary mandray izany amin'ny fony marina tokoa. Fa ny fotorotoro sy mangorakorak'Andriamanitra tsy mba hataonao tsinotsinona, manatre izao fotoana izao avy eto foanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sanakao no angatahanay an'izany. Amen.
mitombonao aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana hitombo fiadananao amin'ny tompo ianareo. Ny Deutéronomie toko fahatelo amby telopolo andininy fahasivy amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa, sambatra ianao ry Israely, izany tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehova, apinga ny famonjenanao sy sabatry ny voninahitrao, iko ianao ny fahavalonao ary ianao andia ny fitoerany avo. Ry afaka malala tsodrano zay nataon'ny Mosesy ho an'ny Israely izany teny zany. Ary manamarina zay voalazan'ny tononkira teo, tsy hoe tsy nahalala ny famonjena isika fa voavonjin'i Jehova, sambatra ianao. Ty teny hoe sambatra ty eo amin'ny soratra masina, teny manana hevitra mahafinaritra ny teny hoe sambatra. Io avy amin'io teny io, ary mino fa tsy lavitra n'io mihitsy ny teny tsika malagasy hoe salam, satria tena salam mihitsy no fototenin'io, ary salom amin'ny filazana azy, milaza fiadanana zany, milaza fandriampahalemana zany, milaza ny fitahian'Andriamanitra zany, ary zany no finosan'ny famonjena. Ny olona voavonjy dia ny olona mahatakatra fa ny miaraka amin'Andriamanitra, ny miara-dalana amin'Andriamanitra, zany no mitondra fifaliana, mitondra fiadanana ho azy, ary andreseny ny fahavalony. Tsy mandeha irery ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana malala, tsy olona mandeha amin'ny hitsiny lohany na olona mandeha amin'ny herin'ny tenany, fa olona miaraka amin'Andriamanitra. Sambatra ianao ry Israely, iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehova. Tsy manam-paharoa zany famonjena ataon'Andriamanitra ho antsika zany ry havana. Indraindray tsika moa von'ny fakapana mieritreritra hoe mitovy amin'ny ainan'ireny olona mivavaka hafa reny ihany, any amin'ny finoana hafa ihany ny iainantsika ny famonjena, any amin'ny finoana tsy kristianina ny tiako resahana eto, fa hafa mihitsy ny fitahian'Andriamanitra an'Israely, ary isika no Israely voavoan'Andriamanitra. Sambatra ianao, zany hoe miadana ianao, lamina ianao fa voavonjin'i Jehova ianao, ary dia anisan'ny olona voavonjy ianao. Ry afaka malala ny irina fatratra dia izao, mba ho anisan'ny olona mahatsiaro tokoa sika fa olombovonjin'Andriamanitra ary anana fiadanana tsika. Zay ny anankiray. Fa ny zavatra faharoa dia izao, sambatra ianao ry Israely, zany hoe miadana sy milamina ianao ry Israely. Ny olona rehefa voavonjy zavatra anankiray koa ny famantarana azy. Famantarana ny olona voavonjy dia izao, olona milamina izy, olona miadana izy, olona tsy tiady izy, olona tsara fifandraisana amin'ny hafa izy, ary tsara fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Dia hoeritreretintsika indray zany tenin'Andriamanitra zany ry havana malala, ary ho saintsaintsika lalana zany. Moa efa voavonjin'i Jehova tokoa va isika? Moa iainantsika va izany? Efa miaina n'izany famonjena zany va isika? Sa mbola resy-pahavalo isika, ka diavin'ny fahavalo eny an-tampon-doha, ary tsy afaka manao ninona ary tsy afa manoatra, zany hoe milasika hoe tsy fidiny, ka tratrany tsy fidiny any ka miaina takan'ny olona tsy manana n'Andriamanitra, miainana takan'ny olona tsy manana an' Jesosy Kristy. Fa tsy ho marina amintsika anie zany, fa ho marina amintsika izao teny izao hoe sambatra ianao ry Israely eo, fa iza ny takanao ry voavonjin'i Jehova. Mahireza ry havana fefanamonjy ianao Andriamanitra. Amen.
indray isika entina ao amin'ny filazantsara araka ny lioka zay vonivakina tamintsika teo. Ahitana zavatra anankiroa ao anatin'io filazantsara araka ny lioka io. Ny anankiray dia ny fahadisokevitra ireo mpivavaka fahizay na ny mpitondra fivavahana mihitsy aza. Fa ny anankiray dia ahitana ny tena toetra ny Jesosy Kristy, ny toetra n'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny fahadisokevitra. Inona ny fahadisokevitra zay tao amin'reto olona fahizay reto, zay toy ny sanatria fiteny zany moa amin'ny tsika malagasy hoe tahaka ny soavaly zay asiana lambridy, asiana takomaso, tsy mahalala fa tsy zavatra tokana. Amin'ilay fitentsika malagasy hoe tsy nahalala biby afa-tsy ny sahona. Ny fantatra zareo dia izao, ny sabata dia tokony ho hajaina na iza maty na iza velona. Zay ny zavatra fantatry ny mpivavaka tamin'izany fotoana izany. Ary ny fariseo zay mpitondra fivavahana, teolojianina, manam-pahaizana mikasika ny soratra masina dia nitarika ny olona ho amin'izany. Ary eto no ahitana ny avinavina sy ny toetra ny olombelona, fa tsy tonga ireo hijerina amantatra marina hoe iza moa Jesosy Kristy, fa tonga ireo araky ny ilazan'ny soratra masina azy mba hizahataratra na asitrana amin'ny sabata izy na tsy, mba ahitany zay hampangana azy. Zany hoe zay ny toetrantsika olombelona, mitady hevitra mba hanambana ny hafa. Ary zany no mahatonga na dia ny olona tsy kristianina azy dia milaza hoe ny fialonana no toetra ambany indrindra amin'ny fiainana amin'ny toetran'ny olombelona. Ary zany toetra zany no anankiray zay tena tiany Jesosy hovaina teo amin'ny fiainan'ny olona ka nanehoany zay hoe ahoana ny tena toetra n'Andriamanitra. Ny toetra n'Andriamanitra dia izao, na sabata na tsia, raha misy olona hovonjena dia mamonjy Andriamanitra. Ka mandinitentsika ry havana malala, rehefa mamaky an'itony soratra masina itony tsika dia andeha andiny tena fatratra. Eritreritra sao sanatria mbola tavela ao amintsika izany toetra ny fariseo, ny mpitondra fivavahana fahizay zany, zay nanao fomba mpivavahana ihany ny lalàna, ary tsy niheverana loatra ny olona tahaka azy, tsy niheverana ny famonjena, satria nihevitra izy fa raha tanteraka ny lalàna, raha vitana zay lazay ny lalàna dia ho voavonjy izy. Ambaran'i Jesosy nefa fa tsy zany no izy. Ambaran'i Jesosy fa mila famonjena ty lehilahy ty, ka ny mamonjy aina no tena atao amin'ny andro sabata. Ary zany no dikan'ny andro alady zay rehefa itsika no mivavaka andro alady anie famonjena, andro famonjena ny andro alady, tsy andro fivavahana fotsiny fahatongavana ty am-piangonana, fa andro famonjena zany, andro zay tokony hitenenana amin'izay olona manana olana eo amin'ny fiainana hoe ainjiro ny tananao. Dia nataon'ilay lehilahy zany ka sitrana izy, andro fanasitranana zany, tsy andro fampijerijerena ty am-piangonana, tsy andro fijerena ny kiraro ny sasany na ny akanjo anaovan'ny sasany, ny hoe ahoana ny toetra ny sasany mba ilazana aminy fa olona tsy izy na olona tsy mivavaka izy, fa fotoana anankiray izay amonjena ny hafa, fitaomana ny hafa mba hiona amin'Andriamanitra ho tafahoana amin'ny Jesosy Kristy. Fa ity lehilahy ty rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy andro sabata dia nanaraka tsara mibaiko ny Jesosy Kristy, mijoroa eto afovoany dia nanao zany izy, ainjiro ny tananao, dia nataony koa zany ka sitrana izy andro fanasitranana, famonjena aina ny andro sabata. Ary izany koa no ampitaina amintsika mpiara-mivavaka ry havana malala. Asa moa mba mitona ny hafintsika rehefa akaty am-piangonana na dia mandeha irery fotsiny hoe andehantsika hivavaka, andehantsika hanantona an'i Jesosy Kristy any am-piangonana, andehantsika hiaona aminy. Fa isika zao dia manaraka an'i Jesosy Kristy, zay le hoe disciple, zany hoe manaraka ny didin'i Jesosy Kristy tsika, manaraka ny fomba fiainan'i Jesosy Kristy. Raha tena kristianina tsika ka tena miaina amin'izany maha-kristianina zany dia tonga aty am-piangonana tsika, tsy ho atsika irery ny filazantsara, fa izary zany koa amin'ny hafa, ary ahatonga ny hafa ihany koa olombonjena tahaka atsika. Ialao ary ry havana malala ny toetra ratsy zay hitantsika teo amin'ny fariseo, ary ambaran'ity filazantsara araka ny liko ty. Fandeha tsika mba ho tahaka an'i Jesosy Kristy tompontsika dia olona zay tsy mahavery ain'olona, fa olona vonina hamonjy ary mamonjy ny hafa. Amen.
ity perikupa farany eo amin'ny perikupa antsika androan'ity dia miresaka ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra, miresaka ny amin'ny fahamarinan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny tsy fahazakany, ny fahotana. Tantara kely marina izy ity ravana malala. Ray mandeha teny amin'ny fiandrasana ny bus teto Antananarivo, dia olona maromaro no nijoro ny andro bus teo amin'ny toerana io, ary misy fofona faran'izay maimbo, tena faran'izay ratsy eo amin'izany toerana izany, izay misy mpivarotra voankazo, mpivarotra hani-masaka eo akaiky eo. Izao ny fanontanian'ny rangahy anankiray, ary ianareo nga tsy mamaheno an'izao zavatra maimbo be izao, ina mahatamana anareo? Zay mivarotra Ramose, tsy hainareo ve zany maimbo zany? Zay fa zatra Ramose, tsy hainonay intsony zany. Ary afaka malala, mila mandiny tenintsika rehefa mamaky an'itony perikupa itony ravana malala, fa ny tena kristianina, ny tena mpanompon'Andriamanitra dia ory no ny fahitana ny fahotany ny ratsy fanahy. Tsy mahazaka fahotana Andriamanitra ary tahaka izany koa ny olon'Andriamanitra, ary izany no hitsapahanao ny fanahy ao anatinao ao, alalanao fa tena olon'Andriamanitra ianao, fa tsy zakanao zany fahotana zany. Fa tahaka ny lota marina hoy ny voalazan'ny andininy fahafito, fa lota marina zay ory de ory no ny fijejojejon'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka tamin'izany. Tahaka ny Noa zay nitory ny fahamarinana tamin'ny mpiarabelona taminy, fa tsy tahaka izay voalaza teo hoe efa zatra. Raha tsy mitarana mantsika amin'izao fotoan'izao ravana malala, dia izao ny zavatra hitranga efa hitantsika izany, fa amin'izao andro misy antsika izao ny olo marina dia miavitsy, ary ny zavatra tsy marina no tonga fahamarinana. Fa miresaka tsika ireny karazana hoe risoriso ny corruption isan-karazany ireny, zay tsy manao corruption indray zany zao ny olona no heverina fa olona salan'ny hafahafa eo amin'ny fiarahamonina, olona tsy mahalala ny ataony. Ary raha tsy mitariny tsika dia milomano tanteraka ao anatin'izany fahotany zany ny fiainan'ny fiarahamonina, ary dia ao anatin'izany koa sika. Fa tadidio zao perikupa zao fa Andriamanitra dia mahay manavaka ny ratsy sy ny tsara. Fantatr'Andriamanitra no aza nitory ny fahamarinana tamin'ireo olona tapitrisany niara-belona taminy, ka novonjeny izy valy mianaka. Fantatr'Andriamanitra ilota na dia ao aza ny fahalemeny, fa olo marina tsy nahazaka ny adalan'ny olona tao Sodoma sy Gomora. Izany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao nge, tantaran'ny Sodoma sy Gomora zany efa miverina zany, sy tantara angantsony zany, na tantaraina fotsiny ao amin'ny soratra masina zany, fa efa miverina zany. Zany dikany hoe fanambadian'ny samy lahy, fanambadian'ny samy vavy io any ampitan-dranomasina, ary efa misy eto amintsika sangy mbola miafina. Zany dikany io. Ka indraindray ny olona noho ny zava-misy mijery télé ianao na mijery dia efa zavatra tahaka izany daholo no hitanao eo amin'ny télé io na henonao any amin'ny radio dia efa tsy mampaninona ny olona ntsony zany. Ka raha izany no mitranga sanatria ny vava, dia ho tsarain'Andriamanitra miaraka amin'ny ratsy fanahy isika. Fa soa ihany, fa mbola tiantsika Andriamanitra. Jereo tsara no nitiavany any Balama ao amin'ny andininy 510 ao amin'ity perikupa ity ihany, petera faharoa toko faharoa andininy 510. Zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesoa. Ary mamaky azy tsika manao hoe, nefa voanatra izy noho ny fahotany, ny boriky mona dia nanao feon'olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ny boriky mona zay ny tantaran'ny Balama moa, rehefa nasiany Balaka anozona n'Israely izy, rehefa mba nikiry ihany hoe andeha tsy hanao an'izany tsy avelan'i Jehovah hanao an'izany satria mpaminany. Rehefa nanireny tamby, ny volamena, ny tamby zay omena ho an'izany mpaminany zany, dia nisisika ihany nandeha hanozona ny Israely kanjo tsy navelan'Andriamanitra, fa ny boriky zay nitangenany, zay noentiny tany dia niteny ilay boriky, ary gaga izy. Ary marina ny tenin'i Jesoa hoe raha isika kristianina zao ny tsy miteny amin'ny fahotana mitranga eo amin'izao fiainana misy atsika izao, dia ninona ozy izy ny antsoantso? Ny vato ozy izy ny antsoantso. Ary indraindray ravana malala efa miantsoantso ny vato, miantsoantso ny vato. Ny olona tsy tokony hiteny indraindray no miteny,
olo tsy tokony ilazana ndreny efa milaza amintsika hoe tsy mety zao zavatra izoratsika zao ny fiainana andavanandrotsika ndrenge vony fakampanatsika dia aty am-piangonantsika mivavaka be saingy rehefa any atokantrano any dia mpiteny ratsikioizana ohatra ny olona sasany ary ndrendre mampalahelo fa ampangaidiny ankizy kely amin'ny tantara vato eny atokotany zany manao dada sy neneny izy na manao zoko sy zany reny dia lazainy dolo zay tsy nilazaina rehetra zay nilazainao tany an-trano tany ry afaka malala dia fantatry ny tompo zay amonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy tehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana raha ho tonga ny fitsaran'Andriamanitra zay nge mampitangorona antsika atao am-piangonana tahaka izao e dia mbola hampatsahivana antsika hoe Andriamanitra tsy mahazaka fahotana raha ho tonga ny andro fitsarana tsy maintsy ho eloan'Andriamanitra tokoa na raha tsy fanahy ary ny olo marina dia tsy maintsy ho vonjen'Andriamanitra tokoa mbola omen'Andriamanitra tombonandro tsika ry havana aza manjeny andro lava verena amin'Andriamanitra miorena tsara ny finoana ny Jesosy Kristy tsy misy teto ambonin'ny tany na mpaminany na olo malaza na boky inona na boky aiza tsy misy teto ambonin'ny tany zay afaka milaza tahaka ny nilazan'ny apôstôly azy manao hoe rehefa nanontany ny olona fa izay fa nitory ny filazantsara voalohany ny apôstôly hoe inona nataonay rahalahy mba hovonjeny zay ity ny teny lehibe indrindra zay nataony ny apôstôly minoan' Jesosy tompo dia hovonjeny anao izy sy ny ankonanao tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy Kristy fa amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra amin'ny anarany no aza ho mpamonjena ary tsy misy olo marina eto ambonin'ny tany tsy misy an'izany fa ny olo marina eto ambonin'ny tany dia zay manana ny Jesosy Kristy ary zany no ilazany Paoly apôstôly amin'ny Romana 5 hoe ary amin'izany ozy izy dia tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanameloana ao amin'i Jesosy Kristy ny olona manana azy ny olona tena kristianina dia afaka manantena rehefa tonga ny fotoana fa raha tsara amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia zao no voalazan'ny soratra masina hoe zay mino azy no manana fiainana mandrakizay fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo voninahitra ho an'Andriamanitra isika ny omen'Andriamanitra fanahy endry saintsaina izany tenin'Andriamanitra any miaraka amin'ny hira fiderana zay ambaran'ireto zanakitsika reto amen. Isanandro de miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay isanandro ny famindrampony ianao ane de tsy afaka ampony fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanina no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala nini ianao nivoaka ny vala fa ianao tena tiny tsy fony tsy ariny zany aneny antony aviny fa raha ho avy ny andro iverenanao fety aniny ao antrano ao raha viny anao vao avy raha viny anao vombaody raha vina fa ny tompo efa sasatra miandry miandry ny dadanao raha viny anao vao sasatra miandry ny dadanao
dia nalefa ny ray lay tokany ray Jesosy anyela izy hatr'izay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody anao tsy mandeha irery fa ianao milamino Jesosy lay fijanino lalany mino dia nalefa ny ray lay tokany ray Jesosy anyela izy hatr'izay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody anao tsy mandeha irery fa raha ho avy ny andro iverenanao fety agneny ho antrano ao roviny anao vao avy roviny anao fombaody rovina fa ny tompo efa sasatra miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao fombaody rovina fa ny tompo efa sasatra miandry ny dadanao rovina fa ny tompo efa sasatra miandry ny dadanao rovina fa ny tompo efa sasatra miandry ny dadanao rovina fa ny tompo efa sasatra miandry ny dadanao ao anatin'ny fionjava-maneno no akana roa toerana ry zanako
vavaka isika ry havana, renay ny teninao ry tompo, renay tsara zany, ary miariary fa samy hafa amin'ny olona fa izay akory zay, fa tahaka reny ihany ny toetranay. Samy hafa amin'ny olona fa izay akory zay, fa tahaka reny ihany ny fombanay. Miara-milomano amin'ny fahotana, tsy mahatsiaro fofomaimbo amin'izany fahotana zany, tsy mahatsiaro rikoriko, fa makafy azy ny fahotana ny nofo midombonin'ny tany. Fonanay aminao zany. Ary ndreto izay mitodika aminao Jesosy, mpanota ne zay Jesosy, tena mpanota, tsy mendrika ny antso ny anaranao akory zay, fa novonjenao. Besory aminay izay mety mbola ho fahotana ty anatinay, ny faka mangidina zany fahotana zany, aza vely toetra ao amin'ny fiainanay zany, fa mahatonga anay tsy ahazo valim-bavaka, mahatonga anay ho voasakana amin'ny zavatra maro, mahatonga anay matahotra ny fitsarana. Vonjeo zay fa ianao ihany no mahavonjy. Ampio zay mba hialanay amin'ny zava-maloto rehetra eo amin'ny fiainanay, na amin'ny fiteny zany, na amin'ny fitondran-tena, na amin'ny fietsika, na amin'ny fisainan'ny fo azy, izay tsy hitan'ny olona tahaka anay, fa fantatra ao Andriamanitra. Reto izay vavaka mangina tompo, angata-pamelana amin'Andriamanitra zay, avelao reny fahotanay, esory aminay ny fakamangidin'ny ota aty anatinay, ary miaino zao vavaka ataonay amin'ny fonay zao. Fantatray fa miaino anay ianao, ary raha misy nandoatra ny fony teo anatrehanao, dia ekenao vavaka zany, ary dia miandry ny famelan-keloka omen'Andriamanitra zay, fa fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no hivavahana ito zany. Amen. Raha afaka malala mitsangana, raiso ny famelan-keloka omen'Andriamanitra anao zao, amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra zao, manao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinaina no manafaka atsika amin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana, fa maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Ho asy ho anao koa zany tenin'Andriamanitra zany, ary ambaran'i Jesosy Kristy aminao ny teny manao hoe anaka voavela ny elokao, ary afaka ny fahotanao. Mandehanaka amin'izao sisy zao aza manota intsony. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
fifaliana ihany koa no anambarantsika ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana nikianina dia ny fanekempinoana lalàrana faharoa ao amin'ny fanekempinoana fanaontsika izany. Fanekempinoana lalàrana faharoa ambarantsika ampasahiny zany manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsotoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na nita na nitsita, ary any Jesosy Kristy tompo iray sanakalahy tokan'Andriamanitra teraka ny ray ny talohan'izao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharian'izao tontolo zao no ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia hidina avy tany an-danitra izy, ary nataony ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Mbona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanampahan'ny Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao amin'ny tanana ankavanany ray, avy any ny iviny amin'ny voninahitra tsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany, isika mino ny fiangonana iray masina miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary maneran'izao tontolo izao. Isika manaiky ny abatisa iray ho fambelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
Zao dia iroso amin'ny fampianarana ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny sekoly alaty isika. Aorian'izay dia mira avy hatrany ny ataoko pira mainty milaly. Dia mbola faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray sapana sekoly alahady ny amin'ity anio ity. Nde hiaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina, ampaherezo ato anatinay ny fanainao masina, ahafanay mihaino sy mankatony teninao. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Dia hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny salamo. Salamo faha-efapolo ny andininy faha-efatra tapany voaloha. Salamo faha-efapolo ny andininy faha-efatra tapany voaloha. Ovaka itsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay olona manao an Jehova ho tokony. Ity ry havana misy tantara anankiray. Indray andro tao amin'ny tanàna anankiray nisy fifaninanana. Io fifaninanana io dia tahaka izao. Misy efitrano lehibe amina trano anankiray. Ka ny olona izay mahavita mafena io efitrano lehibe io, izay no mahazo loka tena lehibe tahaka io efitrano io. Nisy mpifaninana anankiroa ary tamin'izay. Ny voalohany dia lehilahy manan-karembe izy sady manam-pahaizana be diplôma be, manana fahefana sy voninahitra tao amin'ilay tanàna. Ny faharoa kosa dia lehilahy tsy dia manana loatra, tsy manam-pahaizana ary natao amin'ny olona tsinontsinona tao amin'izany tanàna izany. Misy fetrara ny famenonana io trano io. Lasa ilay mpanan-karena narahany jereny daholo ny ahavon'ilay trano, ny sakany, ny halavany, ny volume, ny surface rehetrarehetra, nataony ny calcul rehetrarehetra, ka zao ary ny tetika hitany. Andeza dia tady kidoro eraky ny tanàna amenoko an'ity trano ity. Ny fideny daholo ary ny kidoro rehetrarehetra eraky ny tanàna, ny eny an-tsena, ny eny amin'ny namany, enina fa na ny eny tsy namany ary ny fideny daholo ary namenon'ilay trano. Tsy fenina nefa ilay trano tapitra ilay fe-potoana. Lasa kosa ry ity tovolahy anankiray tsy manana na inona, na saina eritreretana, tsy manana diplôma, tsy manam-bola. Nahitan'ilay mpanan-karena izy hoe toa tsy fenina ilay trano, inona ary no ataoko? Lasa izy nivavaka izy. Raha nivavaka izy dia tahaka izao ny tonim-bavaka nataony. Ry Andriamanitro, tsy manana rena ety ambony tany. Ry Andriamanitro, tsy manam-pahaizana na fahalalana, kanefa fantatro fa ianao ny tompon'ny fahalalana rehetrarehetra, tompon'ny fahendrena rehetrarehetra, tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Ka na dia amin'ity ihany ary tompo, omeo hevitra amenoko an'ity trano ity. Teo dia teo ihany dia namaly azy Andriamanitra. Inona ny hevitra hitany ry havana? Lasa izy naka jiro. Napetrany teo amin'ilay trano. Raha napetraka ny jiro nazava ny eraky ny trano rehetrarehetra. Tsisy toerana izay tsy nisy fahazavana tao amin'ilay trano. Azo niary ilay lokany. Isika koa ry havana dia matetika mitoky amin'ny arentsika, mitoky amin'ny fahalalantsika, mitoky amin'ny fahefana sy ny voninahitra izay ananantsika. Kanefa fantatsika fa Jesoa irery ihany afaka mamaly ny vavaka izay ataontsika. Izy irery ihany tokony itokiantsika. Fa ny fihevitritsika tsy ambony no fihevitr'Andriamanitra, izy ny tampony amin'ny fahendrena rehetrarehetra. Izay ary ny afatry ny tompo antsika androany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Saudade,
If